miarabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana Ambarao ity amin'ity anio ity ny vahintsika ny foloan'ny olafitra ny psychologue amin'ny alalan'ny ramatoa Andrianilaina Koloina miarabanao ny fandarana ary mankasitraka ho vahin'ny fandarana amin'izao. Faly miarabanao dia faly miaraban'ny mpiaino rehetra ihany koa. Ya, anboatsika ny resadresaka raha matoa foloany famaritana tsotsotrana zany psychologie zany. Psychologue zany dia olona nianatra farafakely ny 5 taona amin'ny taranja psychologie, mandray atanana ny olona amin'ny lafiny ara-tsaina, amin'ny lafiny ara-psychologique zany. Dia manomboka amin'ny ankizy kely ny raisin'ny psychologue hatramin'ny olon-dehibe, hatramin'ny olona efa antitra. Tsy voatery hoe olona marary saina ihany no raisin'ny psychologue fa manomboka amin'ny resaka fianarana, resaka fiasana, resaka fiarahamonina, resaka fanatanjahantena ohatra, ny resaka hoe donam-piainana, ohatra zany hoe misy fahorinana, hoe misy aretina, zany dia efa iandraiketana fa tsy voatery areti-tsaina ihany. Mifandraika amin'izay indrindra raha matoa foloa, nareo hoe tsy mahita hoe ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao mihitsy ny tena mila psychologue amin'ny ankapobeny raha ny zava-misy ainantsika. Marina mihitsy izay mahatonga efa manomboka mibetsaka ny manantona amin'ny psychologue fa betsaka ihany koa ny hetsika ataonay mba hanampiana ny olona zany amin'ny alalan'ny aina manjery, amin'ny alalan'ny gazety hoe inona mba torohevitra ahafahana hoe mizaka moramora kokoa ny fiainana mandalo amin'izao. Psychologue zany tsy dokotera izy, tsy mpitsabo, moa tsy manome fanafody ihany koa. Eny tompo, 5 taona no mianatra, tsy mianatra dokotera zany fa tena mianatra hoe ahoana ny fomba fihetsiky ny olona, ahoana ny fomba fisainan'ny olona, ahoana ny fomba fivoaran'ny olona zany dia manampy amin'izay maha olona zay. Taranja manokana ianarana moa zany le izy aiza ny sekoly mampianatra sy manofana momba ny psychologue. Raha ny eto Madagasikara zany zao dia misy anankiroa ny fianarana afaka ianarana psychologie, eny amin'ny Université catholique Madagasikara sy any amin'ny Université d'Ankantso. Inona avy ny ao anatin'izay fianarana izay momba ny psychologue? Raha ny any amin'ny Université catholique Ambatokoka aloha zany dia psychologue organisationnel sy psychologue clinique ihany. Ny any amin'ny Ankatso dia psychologue social zany hoe miasa amin'ny fiarahamonina zany. Amin'ilay hoe organisationnel ohatra hoe misehatra amin'inona zany reo? Psychologue organisationnel zany dia arak'izay hoe organisationnel zay mandamina ny any amin'ny toeram-piasana ohatra, mety hoe mandamina ny fomba fandehany ao am-pianarana ohatra na fandehana rafitra anankiray, zany zany iandraiketan'ny organisationnel. Efa nisy ve zao ohatra orinasa afakaba niditra amin'izay hoe resaka fandaminana momba ao anatin'ny toeram-piasana iray zay? Ny amin'ny fandaminana ao anatin'izay aloha efa misy manantona fa tsy betsaka, fa kosany ny azo lazaina dia efa mandefa olona zareo ho an'izay olona mila fanampiana zany, efa mandefa olona zareo any psychologue ho an'ilay olona tsirairay. Raha ny voalazanao teo misehatra maromaro resanareo zany, mety hoe mandeha mitokana, mety hoe ananaty orinasa. Rehefa tonga eo aminareo ny olona ray dia inavy no karazany tranga miseho na dingana ataonareo? Dingana matony olona anankiray zany makany amin'ny psychologue aloha dia na izy nisy nandefa dokotera na ny tany am-pianarana na ny mpiara-miasa, dia zany efa nisy zavatra nitranga, nisy olana zany ny vohitra mahatonga hoe mila fanampiana ianao. Rehefa manaiky an'izay izy hoe mila fanampiana dia manantona, rehefa manantona izy dia ao anatin'ny fotoana iarahany amin'ilay psychologue zany mijery hoe inona ny zavatra mety nahatonga ny olana io, amin'ny lafiny ara-batana ve, amin'ny lafiny ara-piarahamonina ve, amin'ny lafiny ara-pianakaviana ve, na amin'ny fanabeazana ve, dia arakarak'izay zavatra hoe niaingan'ny resaka teo zany ahafahana hoe zao ny zavatra afaka hanampiana azy na zao ny zavatra tokony hovaina ao anatin'ny fiainan'ilay olona. Ao anatin'izay manahoana ny fahavitrian'ny tanora, satria raha ny zava-misy maro ireo tanora mety olana vavy any amin'ny famoiza-posiny etc. Ny tanora aloha zany tena betsaka satria efa voavoy ao anatiny ilainy zany psychologue zany, hitanao any amin'ny fahitalavitra sy ny gazety miresaka be dia be zany psychologie zany. Dia ny tanora zany ary ny tena matetika indrindra manantona anay tanora zany na manomboka amin'ny adolatsety zany hoe ratrapo araka ny teninao amin'ny lafiny hoe efa miasa izy, efa manatokantrano dia ireny tena manantona satria efa fantany hoe tena ilainy, efa nioatra n'le hoe raha manantona ny psychologue dia marary saina zay. Mbola verenantsika zay rehefa
matetika inona ny olana entin'ny olona eo aminareo ady mpivady fifandraisan'ny ray aman-dreny sy zanaka ohatrazany zany rehetrarehetra zany araka ny tenenako hoe manomboka amin'ny resaka fianarana aloha rehefa manana olana le ankizy hoe tsy mifantoka tsy mahavita mitadidy tsy mahatombona mihitsy any ampianarana tsy maharaka namany zany de efa mety anisany tondran'ny ray aman-dreny ny zanany any psychologue ny resaka hoe fahasalamana koa ohatra tsy mahasaraka mihitsy mitomany be foana voalefa any ampianarana na resaka hoe mandena fandriana amin'ny ala zany koa de efa afaka natonana psychologue ohatra betsaka ny manantona any amin'izany ny resaka tanora indray ny resaka hoe miezaka tia fantatra kokoa ny fiainany miezaka tia hita hoe aiza ny tokony alehany resaka orientation zany resaka fianam-pianakaviana fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay olana be koa amin'izao satria betsaka ny ray aman-dreny manantona hoe tena sarotra be ny fifandraisana amin'ny zanakay misy nle mitsoka ny trano misy tsy mifampiresaka tsony manaraka izany koa ny ao anatin'ny resaka tokantrano ny ady mivady ny fisarahana ny fitaizana ny ankizy araka ny teneniko hoe ny resaka aretina koa raha manana aretina lava reny ohatra mety mavesatra izay ho an'ilay mahazo le aretina de mila fanampiana ara-tsaina izy ahafahany miatrika azy manafaingana kokoa ny fahazitranany mety koa ho an'ny manodidina azy satria mety mavesatra ohatra miandry any amin'ny hopitaly foana na mety hoe tsy maintsy mailomailo foana fa raha ohatra mihoatra ny kely ny zavatra hoanina mihoatra kely ny fotoana anaovany zavatra ray de mety hoe mety mavesatra zany ho amin'ny miara-miaina amin'le mara zany de efa afaka natonana psychologue nefa zany tsy resaka areti-tsaina fa resaka hoe fanampiana azy ao anatin'ny fiainana zany mba manamaivamaina koa ny adi-piainany raha zay voalazanao zay mety maharitra hatramin'ny afriny eo zay karazany hoe fitsaboana ve ny tenenako azy saina fandraisana tanana ataonareo arakaraka le izy mety ohatra hoe raha resaka fifandraisana ohatra hoe manatsara ny fifandraisana mety indray mandeha de vita ohatra raha resaka ohatra hoe tahotra ny ankizy kely ohatra hoe matahotra varatra be na hoe matahotra biby mety hoe indray indroa zany raha ohatra nefa tsika amin'resaka hoe dépression na hoe aretina tena mavesatra mety hoe maharitraritra kely zay efa nisy ve fotoana ohatra hoe dokotera ny any amin'ny fitsaboana nandefa olona tany aminareo hoe tsy tokony aty amin'ny dokotera tsy tokony aty amin'ny fitsaboana le olona efa betsaka ny dokotera miara-miasa aminay zany hoe mahatsapa izy hoe atreto no afaka ataoko amin'ny lafiny ara-batana na koa hoe efa natao daholo amin'ny fitiliana rehetra fitiliana ra fitiliana ara-batana tsisy ninina tsisy symptôme tsisy lésion zany de any amin'ny ara-tsaina ny tokony ampiana de mandefa tokoa ny dokotera zany aty aminay iverenako amin'izay le fanatsidika tao ihany amin'ny hoe tsy fahamianarana ve le mandeha any aminareo psychologue mbola misy aloha mbola mibahana be amin'ny malagasy hoe aloha tsy makano fa zanga adala na sikajin'olona ino na sikajin'ny olona inona de mbola misy hoe zay tsy hoany fa adala nefa kosany efa hita hoe misy fivoarana izay satria efa mibetsaka ny olona manantona amin'ny psychologue na ho an'ny zanany na ho an'ny tenany betsaka ny olona mahatsapa hoe efa mihoatra n'izay hoe adala zay fa tsaratsara kokoa ny amiko ny andanako any ohatra ihany koa zao mety ty azonareo raisina tanana veriny hoe piasa le avy any ivelany reny voagnana ty moa zao ohatra ny avy any Koweït satria misy tranga maromaro ny atao tamin'izy ireo ie reny iny moa zany efa lasa resaka nasionaly mihitsiny satria efa elaela ihany zay nisy hoe olona avy any Koweït avy any Arabia Saodita avy any Chine reny olona reny zany niaina zavatra sarotra izy tany niainga tamin'ny famitana aloha zany zay ny resaka asa be mavesatra be ny resantsika hoe ohatra ny fanandevozana mihitsy ny resaka mety hoe nisy fanolanana ny fotoana ela be tsy mifanerasera tamin'ny fianakaviana ohatra mety mavesatra zay ary tena raisin'ny psychologue tanana mihitsiny ny amara-paranantsika azy ny mahakasika ny olafitra inona ny tena asa ataonareo zany eo anivon'ny olafitra hoe naninonareo no mijorona nangana n'le olafitra ny olafitra natsangana voalohany indrindra iarovana ny mpiarabelona iarovana azy amin'ny hoe pisoloky
hoe misy miteny hoe psychologue nefa tsy psychologue a zay mety manimba olona be zay de natsangana ny olavitra zany a ahafahana manana hoe zavatra maripototra zavatra mitsangana ara-dalàna hoe ireto ny olona afaka mandray za tsy miteny ireo ihany mety misy hafany fa mbola miezaka izay manangona fa reo aloha zany ny voamarina tsara hoe afaka mandray ny olona maha psychologue azy aizavo ny toerana ahitananareo de misy ko ve hoe psychologue avy amin'ny fanjakana roapolo eo zao zay ny eto Tananarivo aloha zany zao mbola vitanay a misy mpiasa-mpanjakana anankiray miparitaka izay a miezaka izay miparitaka hoe mba tsy hoe eto amin'ny toerana iray daholo misy psychologue misy a any Ivato misy a any Analakely misy a any Behoririka misy a any Androibe misy any Talatamaty ngamany izay misy any Tosy zany miezaka izay miparitaka izay hitanareo ao amin'ny tranokalanay www.ordrepsy.mg ny afatra ho an'ny mpianatra mpanaraka ny fandrarana Ambarao ary Ramatofilo ny afatra lehibe indrindra dia araka ny famehezana ny teneniko teo hoe tsy ny olona marary saina ihany no manantona fa ny amin'ny lafiny rehetrarehetra na ny resaka hoe fanatanjahantena raha tsy voaresantsika teo izay fanatanjahantena zao zany tsisy aretina mihitsy fa hoe anatsaratsara ny vokatra ohatra dia afaka manatana psychologue ianao a manamboatra ny saina hoe mihoatra n'izay efa vitanao midepase ny limitinao zany ohatra mba tsy ho kivy ohatra na ahafahany hoe miatrika le compétition ohatra de le fifananana de manampy zay zany zao tsy ao anatin'ny aretina mihitsy zany nefa anampinanao ny afatra anankiray farany de hoe jerevy io tranokalanay io fa ao mahita hoe izany mety aminareo satria ny tsirairay aminay ao nametraka inona daholo a ny sehatra iandraiketany ahafahanareo moramora koa hoe ay ty olo ty kokoa no mety aminay a ty olo ty kokoa no mety amiko a no akaiky aho ohatra na afaka mandray tanana de misy zavatra be deabe ao anatiny ao ahafahanareo manamora kokoa zany ny fanantonana isorana ny filohan'ny olafitry ny psychologue amin'ny alalan'ny Ramatoa Andrianilaina Koloina teto amin'ny fandrarana Ambarao makasitraka tompoko satra tompoko mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny fotoanantsika manaraka andray tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko